fa mikasika izay fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka izay hatrany dia ao anatin'ny fandraisana ny antota taratasy filatsaham-pifidiana ho solombavambahoaka isika amin'izao fotoana izao. Fifidianana izay ho tanterahana moa amin'ny 17 ny volana May. Efa nisy ireo nanatitra ny antota taratasiny eny anivon'ireo sapandrara misahana izany. Ny vondrona kosa ny antoko maromaro nampandany ny filoha Andry Rajoelina ary hametraka kandida iraisana manerana ireo distrika miisa 7 amin'zato. Ny andinidiny izay eo amin'ny angom-baovao ny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson hatrany. Tsy andeha irery ny TGV Mapara ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 17 May 2024 iaraka amin'ny antoko nandray anjara tamin'ny fampandaniana ny Andry Rajoelina ny antokon'ny filoham-pirenena. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no anarana nomena ny vondrona politika miaradia amin'ny fitondrana. Kandidat tokana no iarahan'ny vondrona isaky ny distrika manerana ny nosy. Amin'ity fifidianana solombavambahoaka izay ho avy amin'ny 17 ny volana May tia dia ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia nanolotra solombavambahoaka manerana any Madagasikara ary niraisan'ny antoko maromaro izay efa nifandrimbona nampandany ary niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ohatr'izay ihany koa zany ny amin'ny solombavambahoaka dia nanolotra candidat anankiray zareo iraisan'ny antoko rehetrarehetra isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Dia ny tenako moa zany no safidin'ny ireo antoko maromaro na hoe plateforme isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina ho candidat n'izany eto amin'ny boriboritany faharoa. Ny antoko TGV Mapara, VPMMM, Havana, Freedom, antoko maitso no anisan'ny mikamana ao anatin'ny vondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ny distrika 7 amin'zato manerana ny nosy dia ahitana kandidat iarahan'ny vondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina avokoa. Raha ny tatitra voaray dia betsaka tamin'ireo député sy sénateur teo aloha nanohana ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no tsy landy ary tsy tafiditra tamin'ny listre ny kandidat natolotra ny vondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Raha ny fantatra dia ireo parlementaire mpamadibadika palitao no voailika, parlementaire teo aloha, mpandrarara teo karena, artiste ary mpanao politika tanora no anisan'ny mandrafitra ny kandidat atolotra ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina.